Tompolasy tompoko vavy ankafaliana no iarana aminao amin'ity takarivan'ny talata ity ary anajana ihany koa ny fiarahantsika nolorona ny arabana mba hampirarintsoa ary anasana anao mianaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany visan'ny vaovao ny tanansain'ny besin'ny maro tamin'ity androandroany ity ny fanambarana izay navoaka ny FFKM manoloana ny raharaham-pirenena misy ihany koa ny fanehoan-kevitra maromaro no entin'izay fanambarana ny FFKM izay maresaka ihany koa ny anivon'ny lapam-panjakana ny Tsimbazaza iny am'izao fotoana izao nazahoana ako ny misedra ny fitaterana dia nazahoana vaovao ihany koa satria dia misedra olana ireo tompona fiara vaventy mitatitra solika tontolo politika aloha no isataratsika ny vaovao nivoaka tamin'ny fanginan'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana to Madagasikara manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena am'izao fotoana izao izy ireo moa dia mampirisika ny tokony hanatanterahana ny fampihavana-pirenena eto Madagasikara. Nanamafy ny fahavononana no fampihavanana ny FFKM tao anatin'ny fanambarana izay nataony ny fihavanana sy ny fampihavanana izay antom-pisian'ny fiangonana ary hanohy ny asa efa natomboka ny fiangonana. Ny endriky ny fampihavanana dia heverinay fa tsy mivoana amin'ny zavatra efa natomboka satria tsy hoe zavatra ho atao akory izao fa nisy ny dingana samy fa nitanterahany FFKM ka ao anatin'izay ihany ny hanohizanay ny asa izay mifototra amin'ilay foto-kevitra izay fanambara tamintsika ny hoe fikekeloka ny fibebahana ny fahamarinana ary fihavanana izay ihany no atao hoe hevitra iangana sy hotohizana ny hoe tahaka ny ahoana no endriny dia mitohy arak'izay dingana efa totosa izay naingateny amin'ny CCI vato araka ny fahafantarantsika azy nisy ireo fampihoana samy hafa ka dia ngambany tsipiriny mena antsika ao arina ihany. Ratsiahivina ny taona 2024 nanatatosan'ny fihaonan'ny filoham-panjakana teny amin'ny CCI vato ny FFKM ka Andriamatoa Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka ary Zafael Bera no nanatrika izany. Tsy nanatrika izany kosa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Anamora ny fampihavanana ve ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana an-tanindrazana. Tsy amaly an'izay mivatana fa izay mahatonga anay andray ireo zavatra anankiefatra ireo e. Ngamba tsy hojerena singetsinga misaratsara koatr'izay zava-misy fa jerevana misy manontolo izay mahatonga anay teny hoe tsy maintsy ao anatin'ireo lalana izay voafehany antsoina hoe 4F io ireo ihany verina efa sehatra ahafahana mifampiresaka sy mamaha ny zava-rehetra isiany tena hoe fihavanana marina eto firenena averiko ihany fa zany fihavanana sy fampihavanana zany aneo sady tanjony zany no lalaka izorany zany ny zavatra atao rehetra zany dia tokony fantaka makany amin'ny tanjony. No marian'ny teo anivon'ny FFKM fa mifameno ny asa tanterahan'ny fiangonana sy ny filoham-pirenena izay nanolo tena no fampihavanana. Araka ny fanambarako teo ny fampihavanana toy ny FFKM mataloha lavitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao e. Fatatsika tsara zany ka raha miteny izany filohan'ny repoblika ataoko fa maray aman-dreny ny firenena azy rariny izy raha miteny izany ataoko fa zavatra mety ifameno ihany zany fa tsy voatery ifanipaka akory fa mafisiko ihany zay no hoe ny asan'ny FFKM tsy asa zao akory dia hoe nitrango ty dia miazakazaky ny FFKM milaza nzaty zao fefa nanomboka asa izy satria mahatsapa fa mizara tokony apetraka eto amin'ny firenena. Nambaran'ny filohan'ny FFKM fa ny malagasy no tokony manana ambo-po amin'ny fanatotosana ny fampihavanana miantso fitoniana malagasy ihany koa ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM. Miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanafaka izay filoham-piangonana miombona ato amin'ny FFKM mba ho tony mandrakariva ka tsy fandranitra na ifampiantsy amin'izao toera raha izao fa hitrotro-ambavaka hatrany ny firenentsika. Samy aiky ny rehetra fa ny firosona amin'ny lalan'ny fampihavahana sy ny fahatanterahana izany no mitondra ho amin'ny fitoniana sy famahana ny olana mitranga misy ankehitriny. Momba ny fotoana no izana indray ny fampihavanana andala-pametrahana ny lalana anaovana izany hoy ny filohan'ny FFKM.